Mazava ho azy fa ireo mpanatanteraka ireo na ny gouvernemanta na ny ministra no mamola volan'izany fa izahay no manova azy sy mandany azy. Ny hitanay ny ena-kely ny andro fanabeazana dia ambarako amintsika vahoaka malagasy fa milanina tao anatin'ny travaux de commission nampiakarina 100 milliards ny vola volanina amin'ny fanabeazana tompolahy sy tombokovavy. Manaraka izany fefa atoandro moa ny andro zaho tsy dia ho lava kabary fa etona te hisaotra manokana amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy telopolo tapitrisa ny tenako tamin'ny asa rehetra momba ny fanabeazana tetoa izay tariny solom-bavam-bahoakantsika atsika zany fa honorable Bosco sy anareo mpiara-monina nantoka rehetra zay nanao soroka miara-milandro tana miara-mandray tongotra miara-mamindra navitana sekoly maromaro teto. Eto koa dia manome manao fialan-tsiny manokana satria ny filohan'ny fanovozana naniry tia hita manokana ny vahoakany Ambalamasoa amin'izao inauguration zay ataotsika fodratsasy zay vita nareo tetoa fa nisy moa programme momba ny fanabeazana ihany natao tany amin'ny université dia tsy afaka izy ka zay no hitondrako ny fialan-tsiny. Andriamatoa solom-bavam-bahoaka varina hoe nahery fa 10 millions d'ariary dia mahavita sekoly. Bravo zany. Eto anatrehany vahoakany Ambalamasoa, eto anatrehany bentanàna rehetra, eto anatrehany manam-pahefana rehetra, eto anatrehnareo ray aman-dreny, eto anatrehany tsika rehetra no anambarako eto fa hanome vola anamboarana sekoly anankiroa ny tenako dia 10 millions d'ariary anankiroa dika zay 20 millions d'ariary ahitako hoe tena ho vita marina ve zany sekoly zany satria anisany za koa dia manana sekoly, anisany sekoly tsara indrindra eto Madagasikara, British School of Madagascar zay ny sekoly koa anisany sekoly ratsy ny faharoa gambany voalohany akoalatsendeny ka resaka fanabeazana anisany zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ka dia hatolotroko any Andriamatoa solom-bavam-bahoaka 100 millions de francs na 20 millions d'ariary dia anjarany solom-bavam-bahoaka no mijery hoe hatao aiza io sekoly io fa maniry ny tenako mba havitana zany sekoly izany satria moa teto mbola tsisy sekoly naoriny fitondram-panjakana. Za manokana dia handray anjaiky ma président assemblée miaraka amin'ny solom-bavam-bahoaka rehetra ninina projet atao manery Madagasikara misy sekoly anankiroa no mety maha président assemblée fa tsy maintsy manao sekoly eto koa ny fitondram-panjakana tompolahy sy tombokovavy.